Rehefa manasa poireau zany a dia somary tsy hoe somary asiana croix eto amin'ity faran'le manomboka eto amin'le blanc eto zany hoe atsofoka ohatr'izao ny antsy dia ampiakarina dia atao croix ny antony amin'izay rehefa manasa an'le izy ianao a dia miala le ohatry ny fotapotaka kely ao anatin'ireny tsy masaka le paty any ambany dikan'izay zany rehefa mahandro anazy a dia ataovy mamay be aloha le lafaoro ambany amin'ny voalohany dia izay vao atao an'le ambony ambany atao mafana ny menaka raha tianao hiseo concentré ao anatin'ilay sakafo ny tsirony dia atao départ mangatsiaka izy raha tianao hi-expanser na ataontsika hoe mivoaka ao anatin'le sakafo ny tsirony. Tsy maninona koa tena may be le menaka ka tsy fantatro mihitsy fa zary tena may ny tanako tonga l'izy dia mipoaka be nefa ty vao lokoko vao haingana dia tsy maninona koa fa tsy tia mivadiko le loko ohatrany mazava be ty dia tsy azoazony. Raha asianareo fitaratra ty zay vao amboarinay ty fa raha vao tsy asianareo fitaratra ty dia tsisy dikany akory. Nareo zao milaribiny tonga dia nefa zao io mety mbola tsy vita. Zany hoe afa tsy maninona efa dia fataonay aloha atao zay ka efa tokony asiana fitaratra mihitsy satria tena marina tokoa zany. Ataontsika modernisera kely fotsiny le fasady satria ajantsika bois dia moderne sy le bois tsara be. Rehefa anao mametraka mampiasa antony any mampiasa an'ireny rehefa manao an'le maitso kely raha mahita hevitra mitera raha mahita hevitra dia atao surprise azy raha mahita hevitra récupérentsika ny zavaka récupéré tena ratsy be eny hitanay eo sy hevitra aloha fa tsy any a hitanay eo sy hevitra kasitraka ataoviko. Miarabantsika mpanaraka ny fandaharanao adinareo aty Maizinandro misy atsika amin'izao fotoana izao a zany hoe toerana anankiray quartier anankiray mampisaraka ny Ambatoroka sy Amboniandra fambolena artichaut manodidina antsika izay toerana feno alaala be izy ity taloha ary anisan'ny toerana tsy nisy jiro tamin'izany fotoana izany ka tia nitondrany anareo a hitsidika ny tokantrano madame Adrienne tsika rehefa avy eo a hitondra ny dahandrony tsy ampiandelanareo ary zay fa dia ndao ary tsika ho any madame Adrienne. Tonga soa ty aminay chef Guy. Manao any Adrienne soka betsaka tratrasoanareo. Mahafinaritra. Mahafinaritra ny mahita ny potager be eto aminareo ty. Misy ny rehetrarehetra mody hoe Maizinandro fa mazava sakafo be aty aminareo. Ny olona ty zany mamboly daholo ny ankabeazany ankoatranay zany miompy céleri, artichaut dia ny any ambadika any mbola misy chou-fleur, betterave ohatr'izay miasa fiveloman'ny olona ty aminay. Tonga izay amin'ny fotoana fanomezana amin'ilay karakara sakafo andao ary dia faly mandray anareo mandroso to misaotra indrindra. Mamerina ny fisaorana ny Adrienne antsika nampandrosan'ny aodinareo araka ny nampanantenana moa zany dia ity ny tablier dia ity le 5,000 ariary vidianantsika ingrédient hikarakarana n'le sakafo atao rehefa avy eo. Dia makasitraka indrindra fa dia faly be mihitsy vita ny lakozia na tablier ataontsika tsara ny sakafo sefa. Dia ny ny fasiana antsy saika adiniko moa zany ty le nalainay tamin'iny dia averina ihany izy ty fa ohatrany tsy ny tena marina ty solony ty solony ty dia ty le vikely inona ary ny sakafo inona ny sakafo arosontsika androany. Anao quiche zany tsika aloha ny entrée atsika
dia kiso jambon zany dia au fromage miaraka aminy mazava ho azy dia anao riz cantonné tsika mieritreritra tonga dia anao sambosa koa zany tsika iny koa manko zany mba tena ohatry ny manapanafanana sady dia alohan'ny andehanantsika any amin'ny an-dakozia na sakafo mba tantarao nanahoana le fanatsarana nataon'ny ekipa tamin'ny lakozia. Le ekipa dia tena mahafinaritra mihitsy kosa aloha e, tena afa-po le lakozia feno menaka be hitanareo iny tena tsy tao an-tsaiko mihitsy nanao an'ilay spentera huile dia tena faly ohatra misy miracle ataonareo Sanifera manolotra anao aodinareo Brico et Déco. Ohatrany aty ambanivohitra be tsika ay ry nanao tsy ambanivohitra ty fa andrenivohitra fa nefa misy mpamboly be ohatr'izao ty anaty centre ville be aty. Mandroso tonga soa aty aminay nareo. Misaotra. Somary sarotsarotra ny lalana aty aminay. Nanahoana avesina afany ambony nareo nijanona. Afany ambany ka. Tonga soa setra. Tonga soa. Ahoana le afany ambany zay dia afany ambany nareo ay dia tôbila any ambony najanona. Ay mandroso ary tonga soa aty aminay. Tena misy etsana mamaka anaovana sakafo. Rety mamboly céleri dia reny zao ny artichaut. Ohatr'izay ny tena asa fiveloman'ny olona ety amin'ity tanàna. Metsena fa tsy etsitsika ny maka azy satria ny zareo reny efa misy olona mandray dia tsy afaka mividy ana fa efa alefan'ny zareo reny artichaut reny zao alefa any amin'ny grande surface. Ohatran'izay andao ary androso e mandroso tonga soa alefa any amin'ny grande surface reny efa misy mandray. Mandroso ary tamany eto velany akarivotra. Zay sao ny aty aminay aty zany dia zay aloha mandroso tsy ary mandroso aty an-dakozia anao raharaha aty an-dakozia zany tsika ndao ary ndao ary mandroso ato an-dakozia zany nareo ato ny lakozia sao ny ato an-dakozia feno menaka nanendy zavatra ty tonga dia feno menaka dia aika tonga ny RTA namboatra an'ity nanana chance zany anganareo tsy amboatra lakozia mo tompoko andeha hanao dégustation sakafo tsy maninona koa tsy maninona teto dia namay be le menaka ka tsy fantatro mihitsy fa za ary tena may ny tanako tonga izy dia mipoka be nefa nyty voalokoko voaingana dia tsy maninona koa fa tsy tia mivadiko le loko ohatra ny mazava be ty dia tsy azoazony fa lokony ty tamin'ny voalohany manakaikikaiky amin'izao ohatr'izao ihany dia tena voaniditra tato izy tonga dia tiany be le izy somary sombre zany anazy ny tia zay José somary sombre hono ny tia maizimaizana dia zay sisy somary mifanoatra satria ato maizana dia za mandrehatra jiro foana dia nataoko mazava zany ny tiavako an'ilay izy alao fa mboaritsika ty le misy menaka ty fotsiny ny amboaritsika azonao misaotra tompoko makasitraka ty José asina loko ao fa izy ny anao azy zafady ary sao dia hijerenaka ihany anao efa ataonina fotsiny le zay mahatsara-tare azy zany hoe mba sitsika ataontsika bicouleur zany izy roa zany hoe foncé kely ny eto sady aluile lavable dia ny ambiny atao clair satria araka ny tenany hoe maizina tsy zay saotra tompoko saotra José matoky ianao dia le placard koa angamba le ambony mba ataontsika modélisera kely le ambony rehetra fa ty angamba tokony mba asiana fitaratra kozy fa tokony asiana fitaratra mihitsy fa ohatrany efa nandeha azy teo foana raha asiana fitaratra ty zay vao amboarina ty fa raha vao tsy asiana fitaratra ty dia tsisy dikany akory nareo zao milaribiny tonga dia nefa zao io mety mbola tsy vita zany hoe fa tsy manina efa dia atao zay ka efa tokony asiana fitaratra mihitsy reo tena marina tokoa zany
ataontsika modernisena kely fotsiny le fasady satria ajantsika bois dia moderne sy le bois tsara be rehefa vita ianao zany mampiasa an'ity mampiasa amin'ity ako rehefa zavatra tokony ampiasaiko azy rehefa manao an'le kisha zay sao tsika dia mampiasa an'ity eo mety tena mety ny place matetika mety tsara mihitsy zay zany mety ka atonao mahandro atonao ohatrany hoe malalaka tery hafahafa malalaka be antika zany ve nata milamina misaotra tompoko nata milamina tsara be izy mety tsara mihitsy ty ny atso ampiasainao ve ty le antso zao no tena mampalahelo fa io zany manana rehefa ohatra zany hoe zavatra tokony ihana dia mamoaka rehefa anao mametraka mampiasa nytony any mampiasa an'ireny rehefa manao an'le maitso kely raha mahita hevitra mtena raha mahita hevitra dia mba atao surprise azy raha mahita hevitra récupérentsika ny zavaka récupéré tena ratsy be eny hitanay eo zay hevitra aloha fa any hitanay eo zay hevitra kasitraka tompoko hitanay eo zay hevitra ka tsy foko mihitsy le izy mantsy satria mbola mitsatoka ihany le mety ho fonosiny contreplaqué ty dia lokony gris mety ataony zay tsy fantatra izay anaovany azy fa izy manao surprise eo saotra melo ao zay ataonla surprise ty raha ohatra ka manam-potoana ela fa raha tsy manam-potoana ela dia aritsika any amin'ny sordir ty ao nefa niny tsy foko ataontsika mboatsika zay marary hitanzay ary makasitraka zay zany dia ty rehefa ny fanampiana fotsiny rehefa dia afaka sasana tsara amin'ny rano savony dia mba mivoaka toro miaraka amin'le rindrina amboarina tanao reny izany fa raha tsy zany izy mivoaka toro ty nefa rehefa aveo mipetaka le menaka dia valina indray ataontsika tsara be tony izinao dia lasa tsara loatra nefa vavony lakozianao vavony zavatra ampiasaina mahafinaritra vavony sambosa dia misaotra tompoko sambosa mihitsy moa le izy zay mety aminao sasy mety aminao tena misaotra betsaka fa somary gris foncé dia gris clair ny ambony ity partie ty ihany nampiasaintsika an'izay satria ty partie ihany misy menaka misaotra tompoko misy gris foncé le misy ihany fa miovy rehefa mipetraka izay zany mety zany juste misy mifanasana be fotsiny eneny tena olana atao amin'ety zany tanao tony sao mbola menaka tony mbola menaka reny fa raha diovinao ka lokonay ty dia miveka ohatrana safi vaovao ianao misaotra tompoko efa tsy andro keresany raha afaka pitso zany ty tsara be afaka pitso zany io tsara mankasitraka indrindra dia misaotra indrindra tompoko dia ho an'ny mpanaraka fandaharana tena mahafinaritra zany zao dia ty lakozeko ty zany zao iova vaovao be ohatra le tamin'ny voaloha dia manentana anareo zay tia mahandro sakafo ny vehivavy rehetra ngamba tia mahandro sakafo daholo fa mety misy mampiavaka azy dia le zavatra kely mba mampiavaka azy iny hoe tao amin'ny zareo iny manaova inscription ao fa rehefa tonga ny fotoana dia mety ianao indray le manaraka ao arinako ao amin'ny na ianao amin'ny Facebook aodinareo na ianao mandeha mivantana misoratra anarana manantona any amin'ny RTA hitantsika voateo le matamaterielina indray zavatra atao tsy haitsika nananao hoana le menaka nanatsipon'le hena dia miparitaka le menaka famboaritsika zay ataontsika surprise le izy fa tsy teny foana lokontsika zao na lokontsika zao fa hitanareo fotsiny fa mandeha ny émission amboaritsika le eo amin'le partie anaovany an'le misy menaka amboaritsika ny partie ao anaovany an'le sakafo amboaritsika le meuble ahoany lokontsika lasa moderne dia hitanareo fa voany fahazotoana zany tsisy ohatr' zany fa ndao anao lakozia amin'izay nikisha no nanamboany madama azy manao anarany fomba hanamboarana ny paty lafarina nampiny levure chimique sy menaka ary rano matimaty no nafangarony azahoana paty toy ireny fanaovana tarta ireny sakafo tena mety tsara amin'izao fotoana vakansa izao no zarainy amintsika satria dia afaka atao goûter miaraka amin'ny ankizy ao an-trano ao no fisahany azo endrika boribory fisapisaka ilay paty
nosora menaka kosa ny molina ary apetraka eo amboniny manaraka ny formany ilay paty teo esorina izay sisy mihoatra mba hitazonana ny endriny ary somary lavadavahana kely amin'ny fourchette mba tsy hipotsina rehefa andrahoina. Ny fangaro atao anatiny kosa dia nataony yaourt nature kapohana niaraka tamin'ny atody. Tao ihany koa ny poireau notetehany madinika, ny ampiarahany tamin'ny tongolo gasy sakamalaho norapena madinika ihany koa. Asiany sira, menaka. Atao tena kely ilay menaka satria efa matsiro be sy matavitavy avokoa ny fangaro rehetra miaraka aminy. Vita izay dia nendasina ireo rehetra ireo. Tsara ho fantatra kely momba ny poireau. Izy dia mahasalama ny maso, mahasalama ny sela ary manampy amin'ny constipation sady mety ho an'ny olona tsy ampy-rà. Tsy nataony meny be izy teo fa somary mbola mantamanta iny dia arotsaka avy hatrany ao anatin'ilay paty efa vita teo, aparitaka tsara mba ahazo avokoa ny faritra rehetra. Mbola ho atao anatin'ilay kisy ihany koa ny jambon notetehany manify lavalava ary arotsaka manaraka eo ambonin'ilay poireau ihany koa. Manaraka azy eo ny fromage râpé farany araraka eo ambonin'izay rehetra izay ilay yaourt sy atody teo. Mbola tsy afa-po madame Adrienne dia mbola nampiany fromage râpé indray teo amin'ny farany ambony amin'izay gourmand tsara. Masahana ao anaty lafaoro mandritry ny 40 minitra amin'ny hafanana 100 degré. Masaka ny quiche satria moa zany tena matsiro be izy dia naroso madame Adrienne niaraka tamin'ny salady mba ho maivamaivana. Salade verte nampiarahany tamin'ny mananasy sy vinaigrette natao tamin'ny citron. Mafilotra tsara. Rehetra angamba samy mpakafy samosa daholo izay indrindra no nitondra madame Adrienne azy ity atao anaty fandaharana amin'izay tsy voatery mividy vao mihinana fa ianao ihany no manamboatra azy dia tsy miafiafy amin'ny fangaro ao anatiny. Dia tsy izao ny an'i madame Adrienne dia tongolo maitso sy kotomila manta nafangaro tamin'ny poivron, gros oignon, sakamalaho sy tongolo gasy masaka avy nendasiny. Ireo no nampiany tao amin'ny boaty atao anatin'ilay sambosa mba hialana mahazatra hoe viande na poulet foana. Ny fomba nanaovana ny paty tsotra kely, lafarina 250 g nafangarony tamin'ny menaka 2 sotro lehibe sy levure chimique atsasaka ny sotro kely ary rano matimaty. Nofisahany tamin'ny fitaovana voatokana ho an'izany ilay paty mba ho tena manify tsara. Tracena ary zarazaraina en forme logange toy izao hitanao amin'ny sary izao mba hanamora ny fanamonosana sady azahoana ilay triangle mahasambosa azy. Raisina ny zorony ambany dia aforotra miakatra azo ny sisiny. Atao indroa izay dia mahazo ohatran'ny cornet misy capuche. Atsofoka ao anatiny ny fangaro rehetra voalaza teo aloha dia aforotra midina manakantona azy ilay ohatran'ny capuche teo. Tsy nampiasa colle izy satria mbola frais tsara ny paty dia miraikitra. Izay ny fomba namonosany azy. Mazava ho azy endasina sisa dia vonona ny sambosa.
ty le poireau ny zahako mitazomina mihitsy nangalariko ty poireau ray ity zay vatoro atsika mpanaraka fandaharana sy anatsara atsika ny fandrahoan-tsakafo. Rehefa manasa poireau zany a dia somary tsy hoe somary asiana croix eto amin'ity faran'le manomboka eto amin'le blanc eto, zany hoe atsofoka ohatr'izao ny antsy dia ampiakarina dia atao croix. Ny antony amin'izay rehefa manasa an'le izy ianao dia miala le ohatry ny fotapotaka kely ao anatin'ireny. Zay zany astuce-na nettoyage izay tsara apitaina amin'tika, hitanao iny ohatry ireo fa misy fotaka mihitsy any anatiny. Ka raha vao tsy ataonao n'iny izy dia miraikitra foana le fotaka dia manetika tsika rehefa eo dia lasa tafiditra any anaty dégustation iny. Iny zany astuce kely na nettoyage. Ny cuisson nisy cuisson hitantsika teo iresaka cuisson kely par rapport amin'ilay fa maninona ny atao mafana amin'ny menaka dia fa maninona no atao mangatsiaka ilay izy no ampiasaina. Atao mafana amin'ny menaka raha tianao hisy concentré ao anatin'ilay sakafo ny tsirony, dia atao dia para mangatsiaka izy raha tianao hi-expanser na ataontsika hoe mivoaka ao anatin'ilay sakafo ny tsirony. Tonga dia hisaoty kely atao anatin'ilay paty. Tsy masaka ilay paty any ambany. Dikan'izay zany rehefa mahandro anazy dia ataovy mamay be aloha ilay lafaoro ambany amin'ny voalohany, dia zay vao atao an'ilay ambony ambany. Ilay appareil ao anatiny tsiron-javatra zany, yaourt, atody, charcuterie, poireau miaraka amin'ny assaisonnement, miaraka amin'ilay salady misy fruit kely eo amboniny mananasy. Zay koa zany dia tena niavaka koa ianao tamin'iny, tena nasianao fruit kely izy Toko hafa kely aloha. Fandarana miavaka. Hita mihitsy hoe mpahandro sakafo satria ny kisy matetika hohanina miaraka amin'ny salady foana, makasitraka tanteraka mihitsy. Ny sambosa tiako tsindriana kely le geste technique amin'le façonnage, amin'le mamoritra n'le sambosa teo avereny jerena mihitsy ny fandaharana fa tena hoe technicité be mihitsy ny azy sady aingana no correct, tena correct le sambosa. Tsy mila le lafarinina kely atao lakoly iny izay iterako azy manokana fa tena fahaiza manao ny mihitsy iny zany na hoe tour de main. Ny lokony aloha tena lokona sambosa, ny tsirony mikalepoka tsara le paty, miavaka ty sambosa ty satria d'habitude tsika rehefa mihinana sambosa miandry tsirona épice zay foana, fa ity zany tena le tsiro nature végétal zay no safidiny apitaina amintsika mpanaraka ny fandaharana zany fa tena azo atao manao sambosa tsy misy épice fa tena le tsirona végétal na tsirona végétaux ny ao anatiny dia afaka mamerina manao tsika tonga any an-trano fa tsirona sambosa tsy sisy épice mihitsy ty fa tena tsara le izy. Zay ny avy aty amiko fa dia meko ny Adrienne ny fitenenana raha misy tianao tenenina alohan'ny amarana antsika fandaharana. Voalohany indrindra aloha dia saotra betsaka anareo zany tonga taty an-traminay taty tsy tonga fotsiny nareo fa nampianatra zavatra be dehibe. Anisan'izany ny fanasana an'ilay poireau, marina tokoa fa tena manahirana be ny mihinana poireau raha sendra fotsiny ianao mahatsako na fasika kely ary dia tena tiako be. Teo koa le paty zany le nanao an'ilay quiche dia tsy masaka le ambany. Zany tokony nataoko afo ambany aloha azo hanina tsara, azo couleur tsara sy masaka le ambany, zay vao tokony nataoko afo ambony sy ambany zany le izy. Dia na dia nataoko miavaka zany ny fanaovako an'le pâte brisée, tsy nampiasa an'le beurre zany, dia tokony nasiako atody ihany tokoa le izy fa eo zany vao mahita hoe tokony asiana atody marina le izy satria lasa nale paty fotsifotsy be par rapport an'le ambony efa somary maimay. Dia tena faly azy fa betsaka ny zavatra azoko androany. Ny trano voaloko ny lakozia tsara tarehy be, ny fampianarana kely tsy azo atao hoe kely nefa tena mampiova zavatra ao anatin'ny sakafo ataoko.
dia makasitraka indrindra makasitraka chef fa tena faly gimo zany mifampiantsoana eto satria efa mifanakaiky dia zay ngamba ny teneniko makasitraka ny ekipa rehetra. Makasitraka ny Adrienne izay napetrarana anay tetỳ Ambatoroka tetỳ makasitraka antsika mpanaraka amin'ny fandaharana ary dia manasa anareo zany izahay anaraka tsy tapaka ny fandaharana aodinareo dia manao ny kopa-tanana ho antsika rehetra. Matsiro tena matsiro le yaourt nature natao appareil tena hafa miavaka miavaka.